Manasongadina ny fankalazana ny fetin'ireny ny andehan'ny manaraka amin'ilay hetsika ara-barotra la Grande Braderie de Madagascar tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina araka ny mahazatra trano moa ny Madavision ny tompo-marika amin'ny fikarakarana. Omena vahana manokana ireo mpitady fahamezana mandritry ny andehan'ny faharoa amin'ity taona 2024 ity an'ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar izay naompana tanteraka amin'ny fikarakarana ny fetin'ireny. Ary totsaina ny iraky amin'ny roapolo hatramin'ny 5 Meo avy zao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Isan'ny votra tokoa zany nandritra ny fivorian'i Madavision mpikarakara ny hetsika sy ireo mpandray anjara izay nitotsaina tetsy amin'ny Villa Pradon etsy Antanimena. Herin'ny rapitso no isokatra ny Grande Braderie de Madagascar ka hatramin'ny fahadiram-polo volana Mai ifantoka be dia be amin'ny fikarakarana ny fetin'ny reny. Maro ny fanomezana azo hita amin'izany fotoana izany ary ilay fihenam-bidy 500 isan-jato. Efa vonona ny mpandray anjara amin'ny fahafapoantsika mpanjifa ary indrindra ilay fihenam-bidy. Ny eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana koa dia efa namafisina izany mba ahafahantsika rehetra miantsena amin'ny mpilaminana. Manana safidy tsara ireo mpitsidika manodidina ny efatra alina mahery endrasana mandritra ireo 5 andro isin'ity hetsika ara-barotra sy ara-kolontsaina ity. Sy atrasa efa ho 30 mahery tokoa no atolotra azy ireo amin'ireo trano efa misy 300. Ny anaony tsaratsara kokoa hatrany io no lahara-pamehan'ny Madavision amin'ity andiany IGBM iray ity.